Toy ny mahazatra tao aorian'ny fionan'ny bary any Madagasikara sy ny antilope avy any Etiopia dia misy hatrany ny resadresaka ifanaovana amin'ny kapiteny sy ny mpanazatra ny rotoda ho an'ny malagasy dia natsapa na ny mpilalao na ny mpanazatra fa tsy tafiditra tao anaty lalao izy ireo tombony azy ireo kosa nefa nay nanararoatra ny tsy fifehezan'ny mpifanandrina taminy ny fizara-potoana voalohany ka nampidiran'ny baolina ray izay nahazoana ny fandresena ary nahazoana ny isa telo voalohany atao amin'ity vondronaka misy ny bary any Madagasikara ity. Match farany nataonao nanahoana ny enana an'lisy? Tsy eo ambony tena io tsy nieritreritry an'izany fa zakana 3 points natao dia miady mafy. Faly fa nahazo 3 points tsika androany. Inona no afatra tolotra ho an'ireo zandriny tao aorian'ny fialanao? Non, tsofina rano zao la vita Madagasikara ny tanona 2021. Satisfait bien pour le match Bien sûr, à 3 points. 3 points. Voilà, je pense qu'on a le fait de gagner avec le finish de Fanev. Voilà, je pense qu'on a rempli l'objectif. Ça a été un match compliqué, mais puis à la fin, on ne regarde que le résultat et on avance. Voilà. Maintenant, il y a un long déplacement au Niger. Oui, ça va être un long déplacement. Il va falloir vraiment bien récupérer pour essayer de ramener quelque chose de là-bas, parce que c'est important de bien débuter. Et voilà, chaque match, on a toutes nos chances. Maintenant, il va pas falloir baisser d'intensité et de niveau sur tous les points. Raha fijery amin'ny endry dalao aloha dia tsy afenina fa tsy dia tsy araka ny eritreretana azy fa ny important moa araka lazana hatramin'ny voalohany hoe 3 points dia davo dia azo aloha iny 3 points dia manam-potoantsika anamboarana izay zavatra ny fasotra izay tokony mampisoa manaraka fa ny important aloha maka an'ilay 3 points maka izay point azo an'ilay Niger fa raha mahita hoe tsapy fanomana antsika tsapy match amico dia hita hoe somary nanasatra androany ary ny terrain averiko any tena compliqué tena somary ambetsy ny terrain. Nafinaritra satria efa hainareo fa iny dia ny match amin'ny Fanev androany iny dia isolana lehibe zava-bitan'ny Fanev tamin'ny équipe nationale dia eo amin'ny vokatra androany zay nahazo 3 points tsika fa teo amin'izay zany Etiopia nanao baolina kokoa maitsika fa zany hoe l'important baolina tsy hoe izay mahay ihany no maresy fa amin'ny faramotsika naresy dia fa 3 points zany dia important be zay amin'ny la suite. Ny fahitako ny lalao antsika androany aloha nafinaritra voalohany indrindra fa azontsika ny isa telo etiopiana tsy azo lazaina hoe olona azotsika ambaniny izy fa niarahana hita teo ny filalaoana reny ny filalaoany ary hitako fa tsika nahazo an'ilay isa tokana dia somary ohatsiny hoe défense kely satria isa telo moa zany ny tanjony dia tsika koa somary sahirakirana tamin'ny resaka terrain moa zany raha malala. Anahoana ny etrehana ny Niger? Ny etsehantsika ny Nizelo efa somary nanomana ihany satria marina hoe nanomana an'ity androany ity fa efa nomanina koa ny match amin'ny izy amin'ny talata efa mino fa efa voapréparé ny resaretsa fa mianja ny fotoana sisa. Hitako lesoko any androany tena manque de rythme zay ary manque-na compétition match de préparation. Anahoana ny etrehana ny Niger bolika? Voilà, ny tanin'olona indray mila matotra tsara sy mila mandinika tsara manao baolina ny tanin'olona fa tsy mila mirotoroto dia mila vonona foana dia hiatrika kanina manaraka dia mila io match amin'ny talata koa mila mandresy. Tsy tafiditra tao anatin'ny 1/12 voalohany ianao no ilay areti-kibo manahoana izay efa vorona avy ianao ho an'ny Niger? Non, ianao ne rehefa raha ny tokony izy aloha tsy tokony nanao mihitsy ny tandroany efa zay nefa tenin'ny coach anahy fa bon miantso anahy nefa zava ny teny tamin'ny coach hoe à tout moment anao miantso anahy dia vonona foana coach et voilà miantso anahy izy dia tsy maintsy mouiller maillot rehefa mijotso. Ok, donc déjà on fait une très bonne entame de match. On fait une très bonne entame de match, on s'installe dans leur camp et voilà, on concrétise au bout de 25 minutes avec un beau corner, une belle tête de Ryan. Donc voilà, on a été bien récompensé sur cette période-là. Et voilà, après en deuxième mi-temps, on a eu un petit coup de mou, on baisse un peu le pied et l'Éthiopie commence un peu à s'installer aussi dans le match. Mais bon, après on a su faire le dos rond, on a su
vers le dos rond. Et voilà, grâce à un bon bloc défensif voilà, on a pu compter sur notre bloc défensif et je pense que le résultat ce soir il a été mérité et voilà, c'est bon augure pour le prochain match contre le Niger. Et j'ai voulu aujourd'hui leur rendre tout ça. Comment tu étais avant ce match justement, parce que c'est la première fois que vous recommuniez avec le public aujourd'hui après cette CAN et ce quart de finale? J'étais vraiment très pressé. Je voulais vraiment jouer ce match. C'est des moments qui sont très importants pour moi et pour ma famille. Je suis très très fier de rendre ma famille heureux aujourd'hui et voilà, je tenais vraiment à jouer ce match pour les 25 millions de Malgaches. Et puis pour la dernière de Fané? Oui, c'est sûr. Capi nous a... C'est un grand moment, j'ai pas beaucoup de mots parce que c'est une grande personne. C'est une grande personne, c'est lui qui a fait beaucoup pour nous. Il nous a tous ramenés ici. Aujourd'hui, même si c'est son dernier match, je sais qu'il sera là encore très longtemps. C'est totalement juste, elle est la même que la mienne. En football, l'important c'est de gagner. Et nous avons fait une bonne entame, j'ai dit tout à l'heure. Jusqu'au but, on a dominé largement. On aurait pu en marquer un deuxième. Et ensuite, on a géré. Parce qu'on sait aussi que dans 3 jours, on a un match difficile avec un déplacement difficile. C'est tout. Donc l'important pour nous, c'était gagner les 3 points. Ensuite, maintenant, par rapport au deuxième match, on va essayer de faire un tout petit peu tourner l'effectif, de par déjà la blessure de Ryan, qui vient s'ajouter à la blessure de Marco qui n'est pas là. Donc on a une modification à faire sur le vol et sur les joueurs qu'on amène au Niger. Donc on va essayer de jouer sur la fraîcheur, on va essayer de faire tourner un petit peu et de faire le meilleur résultat possible. Voilà. Thank you very much for the question. So first of all, I would like to say congratulations to coach and the captain, and I wish you all the best in the upcoming match. Regarding the match, except the first 50 minutes, the rest of the time of the match we were better than the Madagascar team. Especially, we controlled the game, but we were not lucky to score. We have got a chance, some chances, but we couldn't convert to the goal. But I'm very happy by the performance of the players, and which gives me a hope to do a better for the upcoming match. Otherwise, I respect the Madagascar team. Also, they did their best to keep the result, and we did our best also to draw and to win. But after all, it's football, we accept, and then we will do our best for the upcoming match. Ahoana no fahitana le vokatra teo dia nambaran'ny coach hoe zay ohatsy izy mankasitraka zany mbola nataony Barea izy dia niderany koa niderany koa ny coach sy ny kapitena ary nambara fa zay ny baolina kitra miaro izy tsika miaro le tombonisa dia nahazo ny iny zany dia manome fanantenana ho azy le vokatra teo iny satria naniezaka nanao tsara zareo nefany tsy nanana vitana nanana chance aussi izy nahafahana nanao atsara na mibatana mihitsy nyfandresena kanefany hain'ny ekipa malagasy no mitazona ilay tombony isanana